Fanomanana sy fiatriana ny fividianana azy indrindra dia namelabelatra ny ity andro asa no amin'ny 5 taona manaraka tamin'ity androany ity ny voanera maloha tena misahana ny fividianana na ny CNI izany ka tetsy amin'ny folobe ny tetsy alarobia no nanatanterahana izany. Ny fahafahana mikarakara fividianana madio manaraka ny fenitra demokratika ary ekeny rehetra ary andraisan'ny rehetra anjara io no nasoan'ny voanera-pirenena Mahaleotena misahana ny fividianana na ny CNI raha namelabelatra ny tety andronasa ho amin'ny 5 taona manaraka 2024 ka hatramin'ny 2025 ity voanera Mahaleotena ity androany tena amin'ny folobe ny tena alarobia ny fanamorana ny fahafahana malagasy mandray anjara amin'ny fividianana ny fametrahana lalam-pividianana mazava ary ny fametrahana lisam-pividianana azo antoka no anisan'ny hetsika izay iantsoroan'ny CNI, hetsika izay iarahan'ny CNI amin'ireo mpiantsehatra rehetra voakasika amin'ny fividianana. Zava-misy moa zany dia mifototra ny adi-hevitra isan-tokony izay ataontsika manodidina ny fividianana dia manodidina ny lalàna no anankiray tena ngezabe. Amin'izao fotoana izao zany ny CNI amin'ny asany manokana dia mahita efa zavatra vitsivitsy sy mifandimby ao anatiny lalam-pifidianana sy ny zavatra manodidina an'izay zavatra izay. Ankehitriny zany dia hisy expert international, misy expert national mifandinika mikasika an'izany zavatra izany ary ihany koa ivoriana miaraka zany amin'ny juridiction administrative sy ny HCC zany izay zavatra izay mba azahoantsika lalàna ahafahana miditra kokoa ao anatin'ny fividianana manaraka. Tokana latrika ity lanonan'ity androandro ampiaramimbona antoka vahiny amin'ny Madagasikara ary koa ny filohan'ny fitsalanavy momba lalam-panorenana Andriamatoa Jean-Éric Rakotoakisoa.